ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao amin'ny fifaliana no hiarabananao manaraka an'izao fandarana manokana izao. Fantatrao ve fa mamatonalina izao manonona ny fiadanan'ny tompo aminao raha avako amin'ity an'io ity dia te hampisaintsainanao ny amin'ny zavatra iainantsika nga moa dia misy hotenenina betsaka fa samy araha mahita ny fahasahiranana tena manery ny fiarahamonina misy atsika. Efa sahirana ihany teo aloha fa tsy hoe menivaly izy fa metahaka ny miamitombo ny fahasahiranana. Raha jerena dia toa miamaizina
ohatrany te hisaringotra te ho sarangotina azy dia te hiantso vonjy nefa arakaraka ny anaovana an'izany to vao mainka mampiletika ao anaty maizina kokoa samy miara-miaikintsika fa ao anatina mamatonalina nge zao hoe fantatra ao mondikan'izany mamatonalina zany misasakalim-be zany efa le tena maizina be iny mihitsy ao anatin'izany te hiantsoantso ny any anatytsika any te hiantsoantso te hiteny hoe izany azo antsona mpitondro ory mivady eo sa dada sineny eo sa Andriamanitra izany afaka mamonjy atao anatin'ity aizany ity aiza inona nitsapaitsy atao vao mainka midona am'tian'io te amaly anao ny tenin'Andriamanitra andao aloha hivavakintsika dia ho raisitsika izay tenin'Andriamanitra izay Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zay satria fantatray fa tena tombo lehibe ho anay fahasoavana ngezabe avy aminao ny ahafahanay miombona ao anatin'izao fandaharana foy izao ahafahanay miaino anao ahafahanay mandray hery avy aminao ahafahanay manitsa ny fijerinay ho tahaka ny fijerinao mila anao zay Andriamanitra hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mitenena aminay tahaka ny fataonao Andriamanitra fa vonina iaino anao zahay ary ty fona ity amboary tompo ho tany tsara dia amoa avy zato eny amin'ny fiainanay izany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka amen misy teny efa fantatrao fa averintsika aminao amin'tian'ity hiaraka iaintsika Mateo 5:7-10 ka hatramin'ny 9:10 izao ny favaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo ny fanasiny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy hery anaovana na inona intsony izy fa ariana ny velany ka ho itsahan'ny olona ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina nge izay tanàna miorina eo tampitendrom-bohitra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitany asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra amen izay ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika hoe fa iza moa tsika inona ny antom-pisitsika eto ambonin'ity tany ity fa manino tsika sianao no nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakana ny tenin'Andriamanitra teo dia manambara amintsika hoe isika no sira miaro amin'ny fahalovana fa tsy izay ihany fa manome tsiro no manodidina atsika itsika sianao no hazavana natao hanazava ny fiarahamonina misy atsika jereo ange raha afaka ny fitaka ataon'ny fahavalontsika isatana fahavalontsika tena mamitaka atsika mihitsy jereo fa motsy tsika sianao indray ve no mifendrofendro tsika sianao indray no mitaraina fa maheno fijaliana ao anatina aizina to tsika indray no mikikika hoe ay maizina be izy zany izao ny zavatra tiako ampieritrretana anao amin'tian'ity fantatrao moa fa zany aizina zany nge tsy misy efa ny sainany zany ve ianao tsy misy ange ny aiziny ça n'existe pas tsy misy ny aizina dia tahaka ny atsika ny atsika tsy misy hoe mangatsika zany tsy misy fa ny atsika zao dia ny tsify sy ny hafanana esorina ny hafanana dia lasa mangatsika sisa ny tavela eo tena toy izany mihitsy ny aizina tsy hoe misy fa rehefa tsy misy ny mazava dia tonga ny aizina asa raha azonao atsara zany zavatra azavaiko aminao zany tsy misy ninina raha ny hena ohatra zao ny resantsika le hena andrahonao hohaninao iny ny hena nge raha afako tsy misy zavatra ao anatin'ny tenany dia hoe afaka miaro azy amin'izao fotsiny amin'ny fahalovany raha avelanao amin'izao fotsiny hena na tianao na tsy tianao avelao amin'izao fotsiny izy fotoana fotsiny ny andrasana fa izy fofona mahavariana ao an-tranonareo rehefa avy eo fa oloha izy fa rehefa asianao sira ny hena dia antony kely ange fa lasa kitoza tsara be ilay izy rehefa avy eo satria ilay sira ao anatiny miaro amin'ny fahalovana fitahany satantsika
ametraka ny tokontsika ametraka ny fanantenantsika amina zavatra eny ivelany, amin'ny olona, amin'ny vola, amin'ny mpitondra. Tsy tia ny mantsitsika hoe ho lasa tonga saina. Raha vao fantatra hoe ay ve ianao ty rehefa ianao tsy mazava dia kay izay no mahatonga ny maizina manodidina. Raha vao fantatra ao izay, raha fantatra hoe rehefa mahatsatsoka ianao dia izay no mahalohany ho ao an-tranonareo io. Ianao zany hatramin'izay dia variana sy lozanao miteny hoe tena iza dao zao ny efa nytany sainao, le vadinao io mihitsy ny tena problema mahatonga ny tokantranonareo io tsy mandeha, dia le zanakao iny dia le mpampiasanareo dia ok'izay zay. Fa androany tena ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe aitsika itsika nge ny fahazavana rehefa nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy ilay antsoina hoe fahazavan'izao tontolo izao, ary dia mahavariana fa ataony tahaka izay mihitsy koa tsika atao anatin'ity Matthieu 5 ity ambarany hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Ianao ange no andrasana nanome tsiro an'io, fa tsy ianao indray no iandro hoe roviana ary voanao an'izao amina ty olona ity, ianao no andrasana. Impirimpirintsika sy ianao no manafina n'le jirontsika, tsy hay na menatra na tena sarony aiziny afentsika any amin'ny bany fandriana sy any ambany latabatra rehetra, saromantsika le maha-kristianina tsika. Nefa zay no ilainy firenena, zay no ilainy fiarahamonina misy atsika sy ianao io, mila ny mazava. Ary ianao zay mazava zay rehefa nandray an'i Jesosy ianao. Aza vela tsisy heriny ary ny fisinao ao anatin'ny fiarahamonina misy anao io. Aza vela tsisy heriny ka lasa tao hitsakitsahan'ny olona fotsiny. Impiry ny kristianina ny tao tahaka an'izany ao fiarahamonina. Ok'izay, amp'izay, fa zao hitsangantsika sy ianao dia hiteny hoe zaho manomboka izao henoko hoe za aloha ny fiainako henoko fa matsiro, satria akatsiro mpiainana avy any amin'Andriamanitra isan'andro. Hinanan'i Jesosy ilay nofonay. Ty tenin'Andriamanitra ity zay, ilay Jesosy teny tonga nofo. Hoaniko isan'andro dia matsiro ny fiainako, dia ampatsiro ny manodidina. Aka fanampitsika sy ianao fa tsy ho avelantsika intsony hoe tsy misy tsiro ny fiainantsika ary tsy haheny tsiro ny manodidina antsika. Naiza misy ianao any anaty busy, eny an-dalana, eny an-tsena, ao an-trano, any am-piangonana, ndao arehatra ny tsiro asehoy eo amin'ny fiainanao ny vokatry ny fanamasina. Ahitan'ny olona mifanerasera aminao hoe kay matsiro kay le Andriamanitra ao, dia tonga ny olona hoe hiteny hoe za koa mba handeha hanompo ny Andriamanitra ao. Dao hivavaka tsika hoe tsika mitompo zany hiaiky eo anatrehan'ny tompontsika fa fotoana lava tamin'ny fiainantsika rangaha no natsatso isika, no nanafina njirontsika tany ambany fandriana rehetra tanysika, fa hijorontsika zao ianao zany dia za. Andriamanitra mitian'io ity zahay miara mifona aminao eto anatrehanao eto, mifona aminao zay Andriamanitra fa himbetsaka amin'ny fiainanay no tsy tadidinay akory hoe kay izay kay le tsiro mampatsiro ny fiainany manodidina, ay kay izay le mahatonga ny fiainany fiarahamonina tsy oloha, dia lozanay menomenona fotsiny amin'ny zava-misy, adininay ny andraikitray. Antian'io ity raisinay izay mahasiranay izay. Misaotra Jesosy fa ianao efa niasa taty anatinay nanome fahazavana, ianao mihitsy ilay fahazavana. Avelanay ianao zao hiasa, hipetraka eo amin'ny fitoeran-jiro tsara ametrahanao anay zahay dia afaka hazava izay rehetra misy anay naiza. Tonononay amin'ny anaranao Jesosy samy vavaka izany. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 13 andiny fa 5:30. Life was a truth,
Jesosy Tompo dia mbola tolotra eo ampelantananao ny ray aman-dreninay ara-panahy rehetra. Naiza misy anazy Jesosy dia mivavaka ho azy ireny izahay mba mangina ho azy. Omenao fahendrena izy Tompo dia omeo tolo-tsaina avy amin'ny fanahinao masina ihany koa izy mba hitarika ny ondry araka ny sitraponao. Maro ihany koa Tompo ny adidy sy andraikitra izay sahanin'izy ireny amin'ny fanabeazana. Eny indrindra ny ara-panahy. Ianao Tompo no ampatanjaka azy manoloana an'izany. Be dia be ny olona manantona ny ray aman-dreny ara-panahy mangataka vavaka, fampianarana sy ny toy izany Tompo dia ataovy tena hoe ianao Andriamanitra mihitsy ny ampiteny azy ireny. Ianao Andriamanitra mihitsy no ampahery azy ireny. Ianao Andriamanitra mihitsy no hikasika azy ireny Jesosy mba hahatonga anazy misy fiantraikany eo amin'ny fiainany izay rehetra mandray Tompo izay rehetra ho ambarany. Dia misaotra Jesosy noho ny amin'izany fombanao izany izay miay ireo ray aman-drenay ara-panahy rehetrarehetra Tompo. Misaotra noho ny amin'izy ireny satria mampitombo ny fiainam-panahinay izy ireny. Solo-tenanao dia mankasitraka Jesosy vavaka izahay nitahinao ny fiainany manontolo, ny fiainany ankohonany, ny fiainam-pianakaviany, eny ministera rehetra izay andreketany dia eny Andriamanitra andriananareo mbola tsy mitsahatra ny midera ary misaotra ary manome voninahitra ny anaranao izahay. Noho ny fitiavanao sy ny famindraponao anay mbola mantohy anay tsirairay avy. Noho ny fitiavanao ihany koa mbola mahavelona anay ka tsy nalaritra anay tsirairay avy. Mangataka ny fanahinao masina izahay Jesosy anjaka tanteraka ao anatinay tsirairay avy ianao. Ampahery anay ianao, hanoro lalana anay amin'izay zavatra rehetra tokony ataonay. Ary anjaka tanteraka ao aminay tsirairay avy ianao Jesosy. Eny Jesosy Kristy io mivavaka ho andreo malagasy rehetra tsy misy akanavaka, naiza ary ninona ary aiza ny toerana misy azy ireo Jesosy. Dia mamindrafo aminay ianao Jesosy, mpampanota tsy mendrika izahay, tsy mendrika ny antso anao akory izahay, ary mangataka fifonana avy aminao. Ny tsy fahatanteranay, tsy fifankatiavanay, ny fankailanay dia hoentina eo anatrehanao Jesosy. Alao ao anatinay tsirairay avy izany, fa ovainao ny fonay ho tonga fo vaovao, saina vaovao, atahotranao amin'izay zavatra rehetra ataonay. Eny Jesosy Kristy ianao irery ihany no mahay manala ny mahay mamela heloko aminay tsirairay avy. Ianao mahafantatra ny ao am-ponay tsirairay avy ihany, ny any amin'ny sainay tsirairay avy ihany. Aoka mba ho mitsara trany any Jesosy no katsahanay ary ny andro sisa iainanay Jesosy dia atokanay ho anao irery ihany. Ary tsy ataonay fombafomba ihany na fahazarana ihany Jesosy ny fivavakay aminao, fandehananay any am-piangonana isan-kalahady, famonjenay fampiompivavahana isan-karazany, fa tena hoe olona matahotra anao izahay, ary tena hoe olona mpakatoy ny teninao. Eny Jesosy Kristy zava-pona ihany ny fiainanay raha tsy miaraka aminao izahay. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahako izany vavaka izany. Saotra indrindra Jesosy io. Amen. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra fitiavana, saorako anao Jesosy Tompo mbola afaka miantso ny anaranao ary mitondra ny etaeta-poko eto am-pelantananao. Saorako anao Jesosy fa ianao dia izay rehetra manatona anao dia tsy mba ho lavinao. Ka indra Jesosy Tompo araka ny teninao any amin'ny Baiboly hoe raha ny olika izay natsoina no hiala amin'ny ratsy fanaony ka ho avy hanetri-tena dia hiaino azy ary hanasitrana ny tany. Jesosy malalo izany teninao izany tokoa Tompo dia manana fampanantenana lehibe ho satria ianao Jesosy dia efa nampanantena raha miala amin'ny ratsy fanao koa dia vonina raha hiala amin'ny ratsy fanao koa sy hanetri-tena Jesosy dia vonina hamaly ahy ianao ka dia indra Jesosy malalo mitondra ny aretin'ireo
malagasy rehetra eto ampelantananao Jesosy angatahako amin'ny amoram-ponao Jesosy tompo indrindrindrindra fa ireo izay marary ara-panahy marary ara-nofo Jesosy ireo izay marary ara-panahy dia le hoe izay rehetra voageja amin'ny fiainan'izao tontolo izao nefa efa mba te hiala amin'izany fahazaran-drato izany Jesosy dia tena hoentiko eto amin'ny pelantananao Jesosy ianao tompo dia efa nanasa ny otanay teo ambony hazo fijaliana ny raha izay nalatsaka ao tompo ka dia angatahako amin'ny amoram-ponao Jesosy ny ovanginao fony tsirairay avy tompo mba ahafahany amin'izany fahazaran-drato izany mba hanomezanao ny fanahy masonao Jesosy hanova amin'ny fony tsirairay avy eto koa Jesosy dia tena mitondra mbavaka ireo izay marary ara-nofo rehetra rehefa hoe karazana aretina tompo izay hananany malagasy rehetra tompo na any amin'ny tokantrano na any amin'ny hopitaly n'aiza misy ny malagasy marary amin'ity anio ity Jesosy dia angatahako amin'ny amoram-ponao tompo fa ny dokotera sy ny fanafody dia fitaovana ihany fa ianao teny tokana avy aminao Jesosy no afaka hanasitrana azy ireo Jesosy malala dia isaorako sady ianao tompo izany vavaka fohy dia fohy izany Jesosy entiko eto ampelantananao ary dia manana fanantenana lehibe sady Jesosy fa ianao dia izay rehetra manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy ny Jesosy dia isaorako sady Jesosy tompo malala ny valimbavaka izay homanina ho anay ianao tompo dia Andriamanitra andrandrainay ary ianao ny avy aminao tompo hanafahanay rehetrarehetra tompo hananana an'izany hoe fanasitranana izany ka dia isaorako sady ianao tompo ny valimbavaka ny voninahitra dia ho anao rery any anio ary mandrakizay samy vavaka izany tompo dia atao amin'ny anaranao rery any misaotra Jesosy tompo voninahitra teo anao rery any amen. Misaotra anao lehibe izay raha mbola nomenao fotoana ahafahana miara mivavaka eto indray. Eto tompo dia mitondra mbavaka ny tokantrano malagasy. Miara mandohalika eto anatrihanao izay Jesosy apetraka feno eo ampelantananao ny tokantrano tsirairay avy. Ianao Jesosy io nefa nametrana izany ary aoka ianao no ho ivon'ny tokantrano kristianina rehetra. Andriamanitra, ianao no mahafantatra ny zavatra miseho ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Jesosy io mangataka mihitsy izahay mba hikasianao sy ny hanamboaranao ny tsirairay avy ao anatin'ny ankonana. Mangataka izahay mba samy ahay an'io fitiavana. Tompo, hitanao ny fahasahiranana ao anatin'ny tokantrano ao. Ianao mihitsy any Andriamanitra no angatanay hitay ny tokantrano rehetra izay miara-mivavaka aminay eto. Jesosy io ny mpivady rehetra engany mba ahay hifandefitra, hifankatia, hifanaja ary hifampiaino. Toraka izany koa ny zanaka Jesosy engany ny zanaka mba ahay hankatory aman-dreny ary ny ray aman-dreny ahay ihany koa mba hiaino ny zanany. Andriamanitra, hoentinay manokana eo anatrihanao ihany koa ny fiainan'ireo renim-pianakaviana izay miady irery. Mangataka aminao izay tompo mba hijerenao manokana ny fiainan'izy ireo araka ny indrafonao. Tompo malalo, ao mety hoe efa maty ny raim-pianakaviana. Misy ihany koa angamba hoe ny raim-pianakaviana niala fotsiny, niala trotro izao, tsy nanao ny adidiny amin'ny maha raim-pianakaviana azy. Jesosy mangataka aminao izahay mba hijerenao ny renim-pianakaviana izay miady irery amin'ny famelomana ny zanany. Ianao ny Jesosy hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho azy ireny mba ahafahany miasa mamelona ny zanany. Jereo araka ny indrafonao ny tsirairay tompo mamindrafo aminay Jesosy malalo. Dia engany Jesosy tompo mba tena tokantrano ahitana amin'ny voninahitra ao tokoa ny tokantrano tsirairay avy. Fantatray tokoa tompo fa Andriamanitra mpihaino vavaka ianao dia mankasitraka anao sady izahay amin'ny valimbavaka amin'ny anaranao masina
ireranao fanay mametraka sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray malalo. Amen. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao indray mbola amezanao anay anjara ny amin'ny fitondranam-bavaka, ny amin'ny mpitoron'ny filazantsaranao na ny atsy ampitan-dranomasina Jesosy na ny any Madagasikara dia apetraka eo an-tananao ny fitoriana ireo mpitoron'ny filazantsaranao marina tokoa ireo mpanomponao izay novidianao ho isan'ny ilazan'ny fahatsaranao, ho isan'ny ilazan'ny fiverenanao eny amin'ny ramananitra. Meo hery sy tanjaka mandrakariva izy ireo Jesosy ary meo herin-tsaina avy aminao. Ny fanamasinao andrakotra azy tsirairay avy Jesosy ary ny fanamasinao mihitsy ny teny hiasa amin'ny fitoriana ny filazantsaranao izay ho tanterahany mpanomponao tsirairay avy. Tompo malalo izany tsisy voatory afa-tsy ny anaranao ary ho takona avokoa izay momba ny mpanomponao izay novidianao fa ianao no hita miariary amin'ny fitoriana ny filazantsara tanterahany. Tompo malala apetraka feno an-tananao ihany koa Jesosy ny amin'ireo mpitory izay mbola tena hoe variana ny amin'ny fahagagana sy ny fampanantenana ny amin'ny fiainany etsy an-tany dia ianao hikasika ny fony izy ireny ka hanova Jesosy fa tena hoe hitoro ny fahatsaranao ary hitoro ny fifohazam-panahy ho an'ny olona rehetra izay hitorian'ny filazantsara ka mba tena hahatonga ny olona ho voavonjy ka ho tafiditra ao amin'ny lampasoanao ary endrandranao ka tena hoe tsy hanatahotra ny amin'ny fiverenanao fa mba tena hoe ho raisinao ary ho isan'ny hiakatra Jesosy satria mahareny teninao, mahareny fitoriana tanterahan'izy ireny tsirairay avy ny amin'ny fahatsaranao sy ny teninao masiny. Tompo malalo ianao no mahalala ny tsirairay avy, ianao no mahafantatra ny mpitory ny filazantsaranao izay efa novidianao marina tokoa dia ianao andrakotra ny rasoanao amin'izy ireny tsirairay avy Jesosy ianao ihany koa Jesosy no hiasa amin'ny teny izay toriany fa izy ireny dia fitaovana fotsiny ihany. Dia makasitraka Jesosy malalo amin'ny anaranao nanonana ny vavaka. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola manandratra avy ny anaranao izahay ary manome voninahitra anao satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Mandohalika eto anatrehanao izay Jesosy malala mitondram-bavaka ho an'ny mpitondra firenena Madagasikara, ho an'ny filoham-pirenena sy ireo gouvernement sy ny atokona andraikitra maro samihafa Jesosy fantatrao tsisy miafina aminao ny didy izay miandry azy ireo tsirairay avy indrindra Jesosy malala ny filoham-pirenena iandry ny Irina Rajoelina. Fantatrao ny zavatra entiny, fantatrao ny zavatra manjo azy amin'izao ora sy fotoana izao noho ny aretina sy ny zavatra maro samihafa izay misy ao amin'ny firenenay. Jesosy mbola tanora izy ary mbola tanora saina ihany koa fa mangataka fananao masina Jesosy malala mba tena hoe hiasa sy hanjaga tanteraka fenao anatiny anie ny fanahinao hanampy hery azy ianao amin'ny lafiny rehetrarehetra Jesosy hampitraka anazy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra ary tena hoe hanolo-tsainao anazy ianao. Dia ny fanahinao masina Jesosy hampitoery mandrakariva ao anatiny mba hampatanjaka azy na ny ara-batana na ny ara-panandry indrindra ary tena hoe ampianary mandrakariva izy andeha araka ny sitraponao ka izotra araka ny fahamarinana izay akasitrahanao Jehova fa ianao nefa nifidy azy ianao no nametraka azy teo dia misy mananteny izay Jesosy fa ny fanahinao masina no hiasa ary hanjaka tanteraka fenao anatiny. Dia apetraka ifeny eo am-pelantananao Jesosy izany vavaka izany ary misy mananteny izay fa tsy fohy ny tananao fa mahavonjy tsy lalotalovana ny sofinao fa mare. Misaotra indrindra Jesosy Kristy fa ianao dia mpamaly vavaka ary isaorana ianao sahady ny zavatra rehetra izay efa nataonao taminy sy izay rehetra mbola ho ataonao aminy dia voninahitra ho anao rery andray Haleluya. Amen.
Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masonao, apetraka feno ampelantananao ny fiainan'ny toe-karena malagasy mahora sy namantanana. Tompo malalo, mangataka feno aminao zahay ny mba hiarovanao ireo harena voajanahary ao Madagasikara. Mifona aminao zay Tompo, ho andreo olona izay manambaka mpiray-tandrazana, ho andreo olona izay tia tena Tompo ka mamoaka ny toe-karena aty ivelany. Mifony izay no ny amin'izany. Fantananao Jesosy lava ary mahavonjy anay, ka izany no hitalaony anao mba hiarovanao. Tompo, apetraka feno ampelantananao ireo olona izay miasa anatin'ny toe-karena rehetra, mba hanomezanao anazy fofony fahendrena, fo matahotra anao ary indrindra Tompo hiaro izany miaraka aminao. Dia apetraka feno ampelantananao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanay io dia mbola midera mankalaza anao izahay fa mbola nomenao fahafahana hivavaka ho an'ny tandrazanay. Mangataka izahay ho an'ny kristiana malagasy rehetra, tena hoe ho iray ao aminao, tsy zarazara, tsy fampitsaratsara fa tena hifankaty, tsy hijerina ny ara-piangonana intsony fa tena hoe hiaraka hibanjina anao ray tena hoe hiaraka handeha ao aminao Jesosy Kristy dia anay koa tariny fanahy masina. Izany koa no efa nolazainao Jesosy hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Mamela anay Jesosy satria mbola tsy mifankaty izahay, mbola mifampitsaratsara izahay, mbola mizarazara izahay, mampianara anay mba hiara-iombina izahay, mampianara anay mba tena hoe ho iray ao aminao. Eny Jesosy, iray ny tanjonay dia niova iray ao amin'ilay toerana efa namboarinao anay. Dia izao izahay kristiana rehetra, kristiana malagasy rehetra tena hoe hiara-entana, hiara-iombina, fampandrosoana ny asanao ny amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara, indrindra Jesosy ihany koa hifankaty. Dia izany Jesosy mivavaka sandratra angatanay amin'ny anaranao ilay mahavonjy. Amen.